Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny teny manam-pahaizana anankiray manao hoe mandehana eny amin'ny hôpitaly mba ahafantaranao ny lanjany sy fahasoavany izany fahasalamana eo aminao izany. Mandehana eny am-ponja ahafantaranao ny fahasoavany fahalalana na ny liberté izay iainanao ankehitriny. Ary mandehana anao eny am-pasana mba ahafantaranao lanja sy fahasoavan'ny fahavelomana izay misy anao ankehitriny. Ary nofarana ny teniny manao hoe raha mbola tsy ao amin'ireo toerana ireo na iray amin'ireo toerana ireo no misy anao ankehitriny dia mahaiza mankasitraka ny tomponao satria mbola ao anatin'ny fahasoavana lehibe ianao. Satria nahoana? Satria raha any amin'ny hôpitaly no misy anao marary mandamaka dia ny sainao eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fahavelomana, ary manimba ny fahafinaretana ary manimba ihany koa ny nofinofy izay tianao tanterahana satria tsy afaka manatanteraka an'izany ny vatanao noho ilay aretina eo aminao. Ary ny fonja ihany koa dia tsy ahafahanao miaina amin'izay tianao iainana, izany hoe tsy eo am-pelatananao ny fahalalanao ka sarotra aminao ny hanatanteraka sy iaina amin'ny fahafinaretana sy ao anatin'ny fitiavana ny fiainana eto ambony tany satria ny fahalalanao dia eo am-pelatanan'ireo mpiandry ny fonja. Ary tadidio ihany koa fa ny fahafatesana dia manapaka na mamarana ny etaentanao eto ambony tany. Eny fa hatramin'ny etaentanao any ankoatra aza. Raha te hiditra amin'ny paradisa anao ka mbola velona, afaka mbola miasa mafy mba ahafahanao miditra amin'ny paradisa. Fa raha sanatria efa maty ianao dia tapitra eo ny asa soa izay nataonao, afa-tsy ny doa sy ny soadaka ary ny omra sy ny hady izay ataon'ireo olona mbola velona atolotra ho anao ihany no mbola azonao aorianan'izany. Fa ianao efa tsy misy ezaka azonao atao intsony rehefa tonga aminao izany fahafatesana izany. Afatra ho antsika amin'ity androany ity. Tadidio tsara fa ny fahasalamana no loharanon-karena voalohany ary izy no entinao manatanteraka ny nofinofinao. Ary tadidio ihany koa fa ny fahalalana no ahafahanao manatanteraka ny etaentanao no sady iainanao am-pilaminana eto ambony tany. Ary ny fahavelomana no hanomananao ny fiainanao mandrakizay any ankoatra. Noho izany aza vela mandalo ireo fotoana anankitelo na aza vela lasa fotsiny ny fahasoavana lehibe anankitelo eo aminao izany, indrindra amin'ny fahavelomanao mialohan'ny hahafatesanao, fa dia ho maty antoka anao raha velanao mandalo foana izany. Izay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Ampitao any amin'ny hafa, aparitao any amin'ny hafa, fahazahoantsika tombony eo anatrehany Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.